Maro ny fitaovana sy ny fotodrafitrasany JIRAMA simba tao anatin'ny nandalovany ny rivo-doza farany teo iny efa eo am-panarenana tanteraka nefa ny orinasa amin'izao fotoana izao mariny koa ny vahaolana tsy maintsy dedavina mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa ny herinaratra sy ny rano fisotro madio raha ho an'ny orinasa JIRAMA ny teknisianina izay tarehiny cellule de crise ao anatin'ny JIRAMA dia efa manatanteraka ny asany amin'izao fotoana izao. Valopolo isan-jato ny tambazotra mpamatsina herinaratra any Antalana trapasim-bany ary mbola tsy verina ny jiro any an-toerana raha ny fanamariana noety ny tompon'andraikitra eo anivon'ny JIRAMA androany. Anisan'ny ezaka natao ny fametrahana groupe autonome amatsina rano ny tanàna mametraka olana nefa ny solika. Efa manahirakirana zany mandefa an'io groupe io amin'izao fotoana izao satria lany ny solika mampiodina an'io groupe io zany ary ny toerana misy an'ilay station de pompage raha teo moa zany any amin'ny toerana tena sarodalana ary natongotra azy amin'izao manahirana mamonjy amin'ny toerana io noho ny fisian'ireo éboulement sy fatapahan'ny lalana satria 7 kilometatra mialan'ny tanàna Nantala izy io any anaty ala any dia tsy accessible mihitsy zany toerana io amin'izao fotoana izao. Ny amahana ny olana amin'izany dia isy mpiara-miasa amin'ny JIRAMA zany avy aty Antananarivo andehanao renfort sy hitondra ny fitaovana izay amahana ny olana any Antala amin'izao fotoana izao. Efa miverina kosa ny famatsiana jiro any Vohimara sy Maroantsetra ho any eto an-drenivohitra dia niteraka fahatapahan-jiro ny fahavoazana nateraky ny fandalovan'ny rivo-doza. Relantsiny amin'ny mpanjifa sy ny vahoaka an'Antananarivo zany sy raha Madagasikara izay le hoe mbola voatery isiny délestage noho ny tsy fampian'ny famokarana izay na io zany vokatry ny tsy fisian'ny solika araka voalazako teo any amin'ny faritra Sava iny zany na ny eto Antananarivo ihany koa noho ny fahatapahan'ny lalana teo Mandraka dia nitohana tao zany ny fifamoivoizana dia nisy camion mitondra solika ny fiolona zany amatsina mandroseza fa ny teto Antananarivo kosa izay mandeha gazoel zany dia reny no iezahana amatsina herinaratra ny Antananarivo satria andekaleka dia tena tsy niasa tanteraka tamin'ny afakomaly noho ny fahatsetsena-ny barrage tamin'ireo fako nentin'ny rika sy ny renirano zany mamatsy an'io barrage io dia amin'izao fotoana izao dia misy eo amin'ny Grenouille anankifito efatra avy amin'ny commando de marine zany ary eo koa ny avy amin'ny corps de protection civile amin'ny pompier avy eto Antananarivo zany hoe professionnel ireo zany nalefa ny gouvernemanta hanampy ny JIRAMA amin'ny fanalana ny fako anatin'io barrage io. Ny fahasimban'ny machine manosika ny rano ao amin'ny Simbendrano na réservoir Mandrosesa kosa no nahatonga ny fahatapahan'ny rano teny Ampefilo, Anosizato, Itosy sy ny maro hafa ihany koa omaly. Nisy ny court-circuit nahatonga panina tamin'ny motera noho ny amandona noetin'ny rivo-doza ENAO tamin'ny valora alina tany noho ny verina amin'ny laona izany famatsin-drano izany.